Izay namarana an'izany ary nantoany tamin'ny fianana azy voalohany
Am'izao fotoan'izao ry havana dia ny fiangonana luterana malagasy dia manatanteraka zobily fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra sy fankasitrahana azy mivady no faharetana teo amin'ny asa fanompoana ny antsoiny Jesosy azy ireo araka ny fanapahan-kevitry ny komite ndraiky ny synody lehibe izay nivory tao Manakara tamin'ny tao Manakara volana Mai 2013 lasa teo. Nandritry ny fotoana rehetra nanompoany ray aman-dreny teo amin'ny samy fiangonana dia ny famafaho teo amin'ny fiainany ny zava-tsara sy ny mahafinaritra. Kanefa dia tanteraka aminy zao izay lazainy faneva no fidin'izy mivady manao hoe ary ny famandrampony dia amin'izay mantaritra azy hatramin'ny taranaka faramandiny. Koa dia atotra antsika fiangonana manontolo izao ny fampirinana tantara-piainan'izy mivady, fahatserovana ho antsika sy ho an'ny taranaka ny fandemy satria epistely Kristy voasoratra ao am-po sady fantatra sy vakian'ny olona rehetra ny tantara ny tondran'Andriamanitra ny fiainan'izy ireo. Faharoa, tantara-piainan'ny pastora Dr. Tondro Modesta Mivady. Eto dia tsy hoe dokotera Mpitsabo na dokotera dokotera teolojia dia tsara ihany marina izany. Modesta dia teraka tamin'ny 2 Mai raika 1951 tao Vondrozo zanaky Andriamatoa Rakotoindoro sy Razanajafy Bernadette samy efa mitomandry. Napakatra n'Andriamatoa Mpizafimanana Zanety Mivady tamin'ny 27 Ramatoa Mpizafimanana Zanety Mivady kosa dia teraka tamin'ny 9 avril 1952 tao Ambila Manakara. Zanaka Andriamatoa Tatamaso sy Ramatoa Manindry Tsara samy efa mitomandry avokoa. Dimy mianadahy zanaka izy mivady, telo lahy roa vavy. Voalohany dia Rakotoindoro John manambady ary mananjanaka roa monina any États-Unis. Faharoa Rakotoindoro Vernier mianatra teolojia ao amin'ny STPL Marivoay Mahajanga. Ny fahatelo Rakotoindoro Fanomezantso manambady mananjanaka iray monina any États-Unis. Ny fahaefatra Rakotoindoro Tsimieny monina any États-Unis mbola mpitovy. Ary ny fahaefatra dia Endoro Andriapifalina Germain izay tsy ao amin'ny sary fa vatatena ny hitatsika izy atsikana. Momba ny pastora Rakotoindoro Modesta manokana, ny fianarana ankapobeny tao 1962-1964 nianatra tao amin'ny groupe scolaire Fatao Fort-Dauphin ary nahazo diplôme CPE. 1964-1968 nianatra tao amin'ny CEG ao Fort-Dauphin ary afaka BEPC. 1968-1971 nianatra tao amin'ny lycée Galenie Amboaro Antananarivo ary nahazo ny baccalauréat CEC. Fiantsoana ho pastora nandrenesan'Andriamatoa Dr. Rakotoa Andoro Modesta ny tenin'Andriamanitra izay nitorina pastora anankiray avy any Mahajanga tao amin'ny Velema Mativinaky tamin'ny taona 1970 no nandresy lahatra azy ny pastora. Nefa ny fisalasalana tao amin'ny ray aman-dreny satria izay nikendreny ray aman-dreny dia mba hatafika azy amin'ny fianarana ambony mba hanana diplôma ambony ary hanana antonasa ambony amin'izay fandreny satria anisan'ireo zanany naran-tsaina ny Andriamatoa Rakotoindoro Modesta tamin'izay. Ary tamin'ny 1970 ihany koa
dia nahazo boursa avy any Allemagne izy kanefa dia ny mahapastora no misaliany Jesosy azy dia miditra hianatra teolojia ny pastora rehefa nanatona ny mama ny ray aman-dreny nanontany ny hevitry ny tompo dia hoy mama tamin'izay fotoan'izay hoe avy amin'ny Jesosy ny fiantsonana dia tamin'ny taona 1971 no nangatany Tsodrano tany Sonoda Atsimontsinana ny Faradofay zany hidirina ao amin'ny seminaire teolojika luterana na STL Ivory Fianaratsoa ary dia voaraiso ao an-tsara tamin'izany izy. Fianarana teolojia tao amin'ny STL Ivory Fianaratsoa 1971-1975 nianatra teolojia tao amin'ny STL Ivory Fianaratsoa izy ka nahazo ny diplôme pastoral sady afaka nampianatra teny-ministre ao amin'ny kolejy luterana Ivory Atsimo nandritry fotoana nianarana pastora tao sady nampianatra sekoly alahady tao Ivory dia hanao ingénieur en chimie zay boursa azo tamin'izany hanao ingénieur en chimie nefa dia chimin'Andriamanitra no natao azy atao Bordeaux zany sika nanaovany fianarana. Fianarana teolojia tany États-Unis Amérique 1976-1979 rehefa nahazo vatsy-pianarana avy amin'ny AEC na ELK dia nianatra tao amin'ny faculté de théologie Luther Northwestern Saint-Paul Minnesota ka nahazo diplôme master en théologie. Avy eo niverina kely taty Madagasikara. Tamin'ny 1984-1986 niverina tamin'ny États-Unis indray izy ka nianatra tao amin'ny université Lutheran School of Theology tao Chicago ka nahazo diplôme master faharoa tao amin'izany faculté de théologie zany. 1986-1991 tao amin'ny université Miami no fianarana ka nahazo diplôme doctorat en théologie ka PhD zany zay no diplôme anany. Fahaelo ao anelanelany fianarana anakoro dia tafiditra amin'ity fianarany tao firenena tao Madagasikara zany. 1976 nialoha nandehanany voalohany amin'ny États-Unis dia efa assistant mitonie national Fulbe Saloma na sekolelady national izy. Tamin'ny firenan'izy nianakavy voalohany tamin'ny 1979 no nanaovana ordination ny pastora tao amin'ny FLM Tanambao Fort-Dauphin ny 4 novembre 1979. 1979-1984 nampianatra ny testamenta vaovao tao amin'ny STL Ivory Fianaratsoa. 1980-1984 tale séminaire théologique luterana tao Ivory Fianaratsoa sady mitondra ny fitandremana FLM Ivory Avaratra. 1991-2004 tamin'ny fiverenan'izy mianakavy fanoloany teto maritany Madagasikara dia mpampianatra tao amin'ny faculté de théologie luthérienne na sady na sekoly ambony luterana momba ny théologie tao Ivory Fianaratsoa izy. Zany hoe ilay STL taloha dia niova ho sady na sekoly ambony luterana momba ny théologie tadio reny sady efa vice doyen sady izy misolo amin'ny pastora James Fingen dia missionnaire américain vice doyen tamin'izay fotoan'izay. 1997
2004 sady mpampianatra tao amin'ny saly tafianaratsoa izy no voafidy mandahin-droa ho filoha lefitry ny prof BFLM telo taona tamin'ny voalohany ary efa taona ny mandafaharoa 2004-2016 voafidy mandahin-telo ho filohan'ny FLM ka hatramin'ny zao ary maran'izany amin'ny 2016 ireo andraikitra sany teo amin'ny fiangonana iraisam-pirenena sy ny fiaraha-miasa ny siona ny velany LK, MS, ny SNO, ny MECOM, ny DANMISIONA ary ny Luterana Frantsay. Efa mambra sady ny solotena ny fiangonana Luterana Malagasy tany amin'ireo fotom-piangonana Luterana sy Kristiana maneran-tany ny ray aman-dreny ary santionany amin'ny reny izay molazay eto. Voalohany mambra taon'ny komity ny fiangonana Luterana eran-tany na Fédération Luthérienne Mondiale izy nanomboka 2009 ka hatramin'ny tsika miteny izao. Efa volontarika ny fiangonana Luterana aty amin'ny faritra Afrika Atsimo ary mbola filoha lefitra ao nanomboka 2008 ka hatramin'izao. Fahatelo mambra tao amin'ny CETA na komity mpanolotsaina momba ny fampianarana teolojia manerana ny Afrika nanomboka 1994 ka hatramin'izao. Faefatra mambra fivoriam-be sady komity tao amin'ny filan-kevitry ny fiangonana kristiana eran-tany na Conseil Œcuménique des Églises COE nanomboka 2006 ka hatramin'izao. Izy nanokatra ny fiaraha-miasan'ny FLM sy ny fiangonana Luterana SNO fahaenina mambra ny komity ny fiaraha-miasa ao amin'ny siona MMF na MECOM Mission Forum izay tambaran'ny Thaïlande, Myanmar na Birmanie taloha, Laos, Cambodge, Vietnam. Izy nanomboka ny taona 2011 ary nandefa missionnaire malagasy voalohany hiasa amin'ny Thaïlande amin'ny anaran'ny FLM ny marsa 2013 vokatry ny fiaraha-miasa amin'ny missiona norvégiana ary amin'ity taona ity ihany dia handefa indray dokotera mpiandry alefa ho an'ny Thaïlande manampy ilay pastora izay efa lasa any. Ny manaraka dia nandraikitra tao amin'ny FFKM sy ny FFPM tao Madagasikara. Hatramina voafidy an'ny pastora Dr Mutondoro Modeste ho filohan'ny FLM ny taona 2004 efa nitana ny andraikitra fiangonana FFKM intelo family izy 2004, 2008, 2012 ary efa filohan'ny FFPM fiangonana protestante eto Madagasikara FLM sy FCPM satria mifandimby isan-taona no mahafilohan'ny FFPM ary izy no filohan'ny FFPM amin'ity taona 2014 ity. Raha izay ary momban'ny ray aman-dreny Dr Mutondoro Modeste manokana dia manahoana kosa ny amin'ny ramatoa Paozafimanana izay vady. Zanaky ny fifoazana tao Karamalaza ramatoa Zanety satria taony taizany Jesosy azy nandritry ny fahatamorany hatramin'ny voany nanambary hatramin'izao. Anisan'ny nampitombo azy ara-panahy ny tsy nampianatra azy ny fiainam-piangonana ny fiarahany aina tamin'ny mama tao Karamalaza. Ary ny fipetrahana hafa tao koa no tena nahafantara ny amin'ny fiainam-pifoazana sy ny fiainany tompo. Tamin'ny aogositra 1974 tao Karamalaza namokananazy mpiandry andiany fahazavana. Nanomboka ny taona 1972 hatramin'ny 75 izy dia isan'ireo karakarakaiky amama izy. Tao koa nanomana Jesosy azy amin'ny hatreny izany atao hoe fanambadiana.
koa rehefa nangatabavaka tamin'ny mama ny candidat pastora Rotondo Modeste dia raha matoky Elizabeto ny valibavaka azo ka ny 27 décembre 1975 no natao raha misy kely tamin'izay. Vai sahaza sy tamin'ny filomeny Jesosy ny pastora docteur Rotondo Modeste tokoa raha matozanety nanampo sy namoana kaiky amin'ny pastora teo amin'ny fanabiazana ny ankonana ny asa pastoraly na teto Madagasikara na fonisy ireo nianatra sy mipetraka tamin'ny Etazonia ary mitondra bavaka isanandro isanandro amin'ny asa rehetra atao amin'ray aman-dreny pastora amin'ny manerana izao tontolo izao sy mivavaka ho an'ny ankonana tsy mitsara. Maro mavitrika amin'ny fikambanam-behivavy luterana fobe sy amin'ny misy nodam-paritany tsirairay ny ray aman-dreny na ramatoa Zanety. Miara-miasa amin'ny tompo fanantenana 238 ao Antananarivo, maro amin'ny fikambanam-behivavy mazoto ary amin'ny mambo azy amin'ny fikambanam-behivavy luterana fobe dia mpanolotsaina no anjara toerana. Miasa teo miasa mpifoazana, mifamatotra amin'ny asa mpifoazana sy mamo Filavana Germaine ny tantara-piainan'ny pastora docteur Rotondo Modeste Vady. Fifoazana tombo lehibe Karmalaza amin'ny toeranizy Vady ary voafidy membre profile Karmalaza izy ny taona 1998 hatramin'izao. Ny volana Mai 1943 raha namany tany voalozo mamo dia tao amin'ny ray aman-dreniny no ny vantana sy ny antrano. Ny taona 1963 taty aoriana dia efa niaona tamin'ny mama koa izy ka nangataka fiorana taminy mba hangataka dimy. Tao amin'izy mivady ny fivantanany mama fony izy ireo mipetraka sy nianatra tao Fianarantsoa nanomboka 1980 ka hatramin'ny 84. Ary tao amin'izy mivady koa ny fivantanany mama fony izy namany tany Chicago tao Etazonia ny taona 1989. Matetika izy no nirahany mama mamonjy ny isan-taona notomby miray Karmalaza. Ohatra anankiray amin'izany ny nanirahany mama azy alokatra mitomby mahavelo Vibeadoy tamin'ny 1992 sy ny hafa koa. Ary isan'ny solotena tombo lehibe Karmalaza amin'ny fanatrena ny fivorian'ny komity fivorian'ny fifoazana tombo lehibe efatra ary amin'ny maha-vice-présidence raha teo sy maha-président felemo azy dia membre raha teo amin'ny komity nasionaly firaisan'ny fifoazana luterana na ny fivila fobe. Efa filohan'ny fikambanany zanaka Karmalaza tao Fianarantsoa nandrosy fotoana nampianarana tao Ivory nanomboka 1992 ka hatramin'ny 2004 ny ray aman-dreny. Isan'ireo pastora fito namaky ny apokalipsina tamin'ny fanehoam-panokanana maro tamin'ny volana Aogositra 1983. Ny taratasy hoan'ny fiangonana Philadelphia no vakiny tamin'izany. Rehefa vita ny fanehoam-panokanana dia izy no nanolotra tamin'ny KMSL ny lahatsoratra voalohany fanazavana io fanehoam-panokanana ny mama tamin'ny taona nanaovana ny fanehoam-panokanana taoriana ny fanehoam-panokanana ihany. Izy koa ny mpandrindra ny drafitra ny teny-pely-mpafaneva ao amin'ny programa isan-taona Karmalaza nanomboka taona 1992 hatramin'izao. Izany hitantsika ahely amin'ny tombo rehetra ny berokoa momba ny isan-taona dia ino makany tombo ray na Karmalaza rehetra ny teny fampianarana na teny tonteny na ny vakiteny izay atao reny tombo reny. Ray na Karmalaza efa mahatratra valo ambinipolo amintsika fiteny izao ny Karmalaza fotsiny. Ny manaraka dia marom-boninahitra efa nahazo marom-boninahitra chevalier de l'ordre national officier commandeur izy